Vatimpana etny pasteur Barbier Christina. Fa efa tonga ry zanak'olona hitady sy hamonjy mivery, hivavaka isika. Ray zanaka fanamasina tsara indrindra, miankohaka manoloana ny famasinanao sy ny falebiazanao. Alpha sy Omega. Mankasitraka ny fofinaina ny fahavelomana mbola omenao anay amin'izao andro farany izao. Manambara ny faharetanao aminay zanak'olombelona izany dada malalo izay anitatra. Izany hoderana ny anaranao masina, ankalazanay ny anaranao mahery amin'ity maraina ity satria indreto ireo trabontsy, trapamonjena. Novonjenao tamin'ny alsary-pahafatesany iny. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no hiderana ny anaranao masina manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Saotra anao Jesosy. Saotra fa mindrampo mbola afanay miaino ny teninao. Mamindrafoka miantrana ianao. Tsy mendrika na hamany fekapanao akory aza. Tsy mendrika na hisakafo ny teninao aza. Satria mpanoty masina matsianao Jesosy. Aza tsy manam-pamasinana dia tsy mba hitanao ianao. Koa sasao amin'ny ranao masina tompo, andray ny famindrampo avy aminao. Hafanay misakafo ny mana izay omenao anay indray amin'ity maraina ity. Fananao mahery ny tompo, ombanay tsirairay avy. Azahoanay tokoa fahavelomana ao anatin'ny teninao. Misaotra Jesosy eo, hoderanay mandraka izay mivoninahitra. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, ary mbola mitombona amintsika lalandavany ny fahasoavana ao ambam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fampahirezana izay zaraina amintsika amin'ity maraina ity dia ho hitantsika izany amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo nosoratan'i Jaona. Jaona 5:1-3 ka hatramin'ny 7:30. Jean chapitre 5 verset 31 à 39. Rehefa hita izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Raha izaho no manambara ny tenako dia tsy marina ny fambarako. Misy anankiray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona ary nanambara ny marina izy. Fa izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin'ny olona, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jiro ny rehetra ka nazava, ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona, fa ny asa nomeny ray ahy ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny ray. Ary ny ray izay naniraka ahy, izy no manambara ahy. Tsy mba renareo ny feony, na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino izay ny rainy ianareo. Dininareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Amen. Ray masinao, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany teny nohenoitsika izany no mitarika antsika raikehitriny amin'ny lohateny lehibe hoe ny teniny no manambara ny fahatongavany. Inoy ny tenin'Andriamanitra hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Izany fanambarana miezinezina izany no nataon'ny Jaona, izay tsy iza fa mpialoha lalana ny Mesia ihany. Fanambarana ve mihoatra noho izany? Raha ilay nahita sy nandre ny feonana hoe ity no zanako malalako izay sitrako, no manondro an'i Jesosy avy any Nazareta hoe
indrindra nakondron'Andriamanitra. Ka iza indray no misy salasala ry avy. Na nisy tombo kase izany fanambarana izany Jesosy, ka niteny hoe marina ozy no fambarany a. Tsy nahatonga ny maro anefa izany handray an'i Jesosy ho Mesia izany fanambarana izany. Marina fa fanambarana avy amin'ny olona ihany ny fambarany Jaona, mpaminany malaza izy. Fahazavana nirehatra vetivety araka ny voalazan'ny soratra masina teo. Ny tenany koa tsy nanafina fa nilaza ny marina raha hoy izy hoe izaho anie dia feo ihany. Izany hoe na tsy aro tena fa kely izy, bitika raha mitaha amin'ilay nambarany, fa tsy mendrika ozy hamany fekapany kory azaho. Ny marina no nambarany fa tsy nandainga izy. Koa tsy manan-kalahatra ireo nandray ny fanambarany. Tsy ny mpanambara no inona, fa izay ambara sy tondroina no tokony ho jerena. Ka raha mba mety nanantona an'i Jesosy izy ireo, dia ho nahalala na marina na tsy marina ny fanambarany Jaona. Nefa indrisy mantsy ny miseho dia izao ny handahy ihany no masaka tao am-pon'ny maro. Ary izany na tonga ny soratra masina nanao hoe tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Nambaran'i Jesosy mazava taminy ary fa ny rainy izay naniraka azy no manambara azy. Nanome tsino ireo izay tsy mino Jesosy. Tsy hoe satria tsy nahita an'Andriamanitra tsy hita maso izy, fa izao kosa no antony. Tsy mety nandray ny tenin'ny Jehova manambara an Jesosy izy ireo. Dia ny teny vakiny sy dininy isan'andro, teny nampahafantariny ny razany sy ny mpaminany azy. Izay hainy tsenjery tsara aza ny akamaroan'izany teny izany. Koa raha misy mandre ny teny koa ny tompo ka tsy mitandrina, izaho tsy hitsara azy ozy, fa ny teny izay nolazaiko izany no hitsara azy amin'ny farany. Mba tokony ho namperitreritra an'ireo jiosy ireo io teny io, nefa dia niodina tsy fantatra nodiany tsy ho fantatra izany teny izany. Satria nahoana nefa masaka ao anatiny fony dia ny anda an Jesosy avy hatrany no mameno ny fony. To te hilaza amin'ireo rahalahy izy hoe izaho anie ilay nambaran'i Mosesy tamin'ny razantsika hoe mpaminany hatsangany Jehova ho anareo ka henoy ny teniko, ary jereo koa ny asa izay ataoko dia ho fantatrareo fa avy amin'ny ray anie aho Ny soratra masina izay dininareo izy no manambara ho Jesosy. Lany andro mandinika izany ianareo ozy, nefa tsy mety manantona mba hanananareo fiainana. Mahaliana tokoa mantsy ny fandinina ny soratra masina, indrindra mijery ny akanton'ireo teny ao ireo izay mamaky ny tantara ny soratra masina, dia finaritra tokoa mahita an'izay voasoratra ao. Zovo ny tsy talanjona eo ampandinihana ireo oabolana ohatra ireo haiteny izay marevaka dia marevaka ao anatin'ny soratra masina. Nefa raha mianina amin'izany ny fahaliana ka tsy mahita afa-tsy ny literatiora ihany ny mpamaky dia izao tsy mahatonga fiainana ho azy izany. Izany no mahavoa ireto jiosy ireto. Nandinika ny soratra masina izy, nianatra tamin'ny joto sy tamin'ny mpifaliana tokoa izy. Nahay tsy anjery ny akamaroan'ny teny taon'ny soratra masina tao anie izy sy ireo lalàna izay voalaza maro aho nefa dia izany ihany no nataony fahampy azahoany fiainana. Fa na dia nahalala izany aza izy ireo, dia tsy noraisiny ny fambara izay voasoratra
mikasika ny Mesia ka dia nanda tsy hanampina Jesosy izy ary tsy mba nahazo fiainana. Afaka ry havana malala, moa miteraka fiainana ho azy sy anao ve? Ny famakiako sy ny famakianao ary ny fandalianako sy ny fandaliananao. Ny soratra masina atazanako sy atazananao ny mpamonjy ve? Ny fiainoko sy ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Miverimberina ho ny filazantsara ny Jesosy Kristy ny asa izay nataony araka amintsika teo ho manambara ny iraka masina nampanaovin'Andriamanitra rainy azy. Na dia tsy ampy aza ny fiankinany amin'ireo asa ireo ho porofo hinoana azy, dia hoana ozy ny asa nomeny ray ahy ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny ray aho ho Jesosy. Rehefa mivonon-kanda ny olona dia tsy hety hino mihitsy izy na dia asa mahagaga sy maharesy lahatra aza no atao aminy satria efa mafy ny fo. Raha tsy mety mandray ny fanambaran'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy ao amin'ny soratra masina ny olona dia ho sasapoana amin'ny fandinihana sy ny fandalinana ny soratra masina fa tsy mahita fiainanao izy satria tsy mahita ilay ambaran'ny soratra masina dia Jesosy izany ilay tompony fiainana. Andro vitsivitsy azo sisa dia ho remanakoako eran-tany ny fanambarana nataony anjely fa ino hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio. Ny olona amin'izany ny fanambarana izany ny soratra masina manontolo fa tsy izy tsy akory no Andriamanitry ny olombelona fa ilay zazakely mandry eo amin'ny finanam-bilona, ilay iraky ny rainy ka ambara ao amin'ny soratra masina fa izy no tompo sy mpamonjy. Mbola te handre io fanambarana mesimesina io aho amin'ity Noely ity ary iriko indrindra ny ahita ny mpamonjyko raha mamaky sy miaino ny filazantsara ny Noely aho. Fantatro fa ho avy amiko ao amin'ny teny izay nolazainy ny mpamonjyko mampifaly ahy, mampahay ahy ary mampiona ahy. Fantatro koa fa ho avy amiko ao amin'ny teny izy ka na dia ny epistiliny Jakoba aza no vakiana amin'ny Noely io dia inoko fa hahita ny mpamonjyko aho izay miteny amiko ka tsy misy zavatra hafa ireny afa-tsy ny hanatonako ilay fiainana finy dia ao amin'ny Jesosy Kristy izany izay manome fanantenana velona ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ka raha maneno ny lakolosy ny Noely dia tsy ny fanambarana avy amin'ny olona intsony no iriko re fa ny fankalazana na ny hoe ny fankalazana andro firavoravoan'ny olombelona ny tiako hankalazaina tsy izany fa ho voako tokoa ny foko handray ny fanambarana avy any an-danitra nampitondrainy amin'ny anjely fahiny ary izany no tiako hamerovelo atam-poko satria mpamonjy no teraka ho aty. Amen. Ivavaka isika. Saotra Jesosy, marina amin'ny teninao tokoa ianao. Tonga ao amin'ny alalan'ny teninao tokoa ianao Tompo. Ary dia tanterahanao izany satria tsy miverina any aminao teninao raha tsy efa nanatanteraka ny voalazany na dia ny litera iray amin'ny soratra masina ianao. Ka io izay Jesosy hino ny teninao mba hahafany koa hino ilay mpamonjy voateraka tonga navitra izao tontolo izao. Mamindra fo aminay amin'ny fakelezany
tsy finoana. Hitanao Jesosy malala ny tsy fahamendrehana ahy. Hitanao ny hamafy ny fona ahy, ampamakina sy ampienoana ny tenina. Kanefa Jesosy, raha tonga amin'ity zao tontolo izao ity tokoa ianao ho ankalazainay, hanafaka anay amin'izany rehetrarehetra izany dia ny tsy finoana izany. Ary koa ahafahanay hankatoy ny teninao fa velona ao anatin'ny teninao ianao. Saotra Jesosy malala. Ka io ny tsirairay avy amakivaky izao tontolo androandroany izao. Ho tanteraho aminy tokoa ilay tso-dranonao mahery tokoa manao hoe fitiavan'Andriamanitra iray. Nolazainy tamin'izao tontolo izao tokoa fa fitiavana mandrakizay no nitiavako ho anao. Ary ny fahasoavan'i Jesosy nampanantenany antsika tokoa fa ampoanao an'iny fahasoavako. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ameno ny fo sy fanahintsika hitsena ny Noely nahatongavan'ilay mpamonjy. Ho anao kosa Kristy malala, ilay teny tonga nofo, tonga nonona ety aminay, ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Anao efa hatramin'ny taloha izany mpamonjy, mbola ho anao ankehitriny, ary ho anao mandrakizay. Ho an'ny mpanomponao kosa fankatoavana ny teninao. Fa ao amin'ny teny no ahitana. Aleluia. Amen.